manakara adiny roa isan'andro ihany no misitraka jiro. Madagasikara tsy ny kabary no hamadika ny bainga fa ny asa. Fitakina no separs sarinady fotsiny sisa. Fitotaona sy tapany na voafidin'ny mpitondra mbola propaganda lava no ataony. Tsy resahana intsony ny fitantanana tamin'ny teteza mita izay efa nampanantenana paradisa ho an'ny malagasy kanefa mandrakandroany mbola loza sy fahantrana lalina no hotazana. Hoy ny filohan'ny antoko SVM manoloana ny fitetezam-paritra manao filan-kevitry ny minisitra ataony fanjakana. Fitsinjaram-pahefana no resahina kanefa mifanohitra amin'izany no fihetsiky ny fitondrana. Raha tsy resaka afa-tsy ny fanabaikona ny volan-ketra izay tokony hiditra any amin'ny komune, hoy ny fanazavany. Fandanimbola fotsiny ny fitetezam-paritra raha mita amin'ny filan'ny firenena ho hiatrany Irakoto Vaorivo. Raha am'izao fahasiarana an'izao aloha zay mo lazaiko teo hoe tsy mifampijery zay tena mba lara-pameny. Raha zao fahantrany firenentsika zao ny tsy ny any ministera any zary raha misy taratasy ampiasaina, ny ireo zay mamana dispensaire tsisy fanafody sy ny sisa ny andavanandro ny resahako. Deo zay fandanindanimpona satria inona ny vokatra ilay zavatra atao. Mba nieritreritra zany hoe ataotsika ty andanitsika vola be ty miliara ny lany any satria reto ny zavatra apetraka. Fampanantenana neny ataon'ny olona tsy aleo hoe zavatra efa tenenina hatramin'izay tamin'ny 2024 aloha ny atao hoe. Miany zao misy mitanisa anatin'ny Facebook any tena gaga mihitsy hoe tena marina ihany ato any 70 mahery ny fampanantenana ny resahana lehibe io tsisy tanteraka na ray ary tena mampieritreritra ihany de mila mijery an'le olona ianao ary lasa manahirana satria le olona zany misy miteny ary samy mihitsy olona miteny avandivandy aminay ty fotsiny olo reto. Tsisy asiny tsony ianao rehefa hitan'ny olona tena manao teny tsy tanterahana fa fampanantenana fotsiny ka décentralisation ny resahana ohatra ray fotsiny resahako. Ity fitondrany ity neny no mbola naka ndray na ny risy torina avany amin'ny Ambatovy ny resahako na bidirina naverina ny ankotapom-bony de tsy miverina intsony any amin'le commune mandrakandroany. Raha tena hoe tena mpanao décentralisation izy zay mety tsy vitanay tamin'izay nitondra fa ny andro zao hoe ahoana ihany ny resaka gouverneur ty mba fanapaream-pahefana tsy misy an'izany ka de iny ve fanaovana ny olona andeha tsangatsangana lasa ohatretriny olona lasa mitsangatsangana le olona sisa satria de resabe. Ireo faritra misy tetika asa-panjakana somary mafampana no tena tsy diana sy anaovana fietsika ampandrina drisa toy ny tany Atsimo sy Atsimo Andrefana, raha Bastoliara, ny any Nosy be indray dia ny resaka famarotana ireo nosy, hoy ny fanazavana. Zay faritra tena hita fa misy fanoheran'ny olona amin'ny politika ampanjakana tany Tuliara, Bastoliara io. Ny tany Nosy be fantatsika misy ny resaka tany io zay tsy fantatra zay tena marina sy tsy marina amin'izy fa fanjakana koa moa miaroaro tombotsoan'olona de tsy mahasamy tena mipetraka amin'ny fanjakana azy dia maheno anareo mpanao gazety zao misy manao famotorana akaikiny any de miala fotsiny mpitondrany hoe tsy fantatra io fa any Antananarivo manapa-kevitra amin'izany rehetra zany. Zany totra ny tady tsindrina fotsiny hoe tonga ny lehibe de nalamina nasaina mba miteny zay miteny de milamina zany ka. Zany ozy hoe tsy de tena hoe de ratsy tanteraka zany hoe mba mandeha hitan'ny olona any hoe mba misy conseil de gouvernement, conseil des ministres ty aminay. Fa raha anatin'izao tsy fahampiany zao de fandaniny pona le izy satria tsisy vokany. Lainga marivo tototra ho ihany Irakoto Vaorivo ny filazana fa tsy atao mahantra intsony ny malagasy sy ny fiovan'ny Madagasikara amin'ny fiafarany tom-piasana ho hiatrany ity mpanao politika ity. Tsy resaka fankahalana na fanenjehana mpitondra be fahatany fa efa ela izay nalaovana ny saim-bahoaka izay ka sarotra ny ino satria atreto ampolony taona no nitondrana kanefa tsy hita izay vokatra mahomby azo refesina tamin'ny toe-karena sy ny farim-piainany malagasy. Sainam-pirenena mifatotra no nanehoany antenimeran'ny ray aman-dreny sy ny foko eto Madagasikara na ny ARFM ny zava-misy manjony firenena ankehitriny. Mbola voafatotra ny fahafahana, voafatotra ny fitiavan-tanindrazana ary mbola voafatotra ny fanantenany ny malagasy amin'ny tanindrazany. Tsy sazany malagasy ny fahantrana sy ny fangejana amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena. Mila mijoro, sainy rehetra satria
efa tsy takona afenina toy ny tafika andrefa-tanàna ny fiverenantsika ao anatin'ny fanjanana tanteraka amin'izao fotoana hoy ny ARFM. Fandrobana firenena sy asandalo faran'izay goavana no misy eto amin'ny firenena ankehitriny ho iatran ny fanamafisana. Ka hoy ny ray aman-dreny ovao ilay fijery mba ho amin'ny fomba fijery avolenta ara-tsiantifika amin'izay no hijerena sy atrehana amin'ny firenena. Sao lahy la ny andro amin'ny verivery politika sy ny sakaodimpan'ny mahay ka ho tapitra ringana ny aren'ny tany nomenjanahary ho anjara foto karentsika. Tsoriny fa tsy mahasoan'ny Madagasikara ny famarotana ny terrara hoteliara sy ambanzy sy ny faritra hafa. Isan'ny famotehana ny firenena izany. Rehefa tonga ny fotoana ilantsika azy dia ho aiza no hitady. I Chine aza efa manao reserva dia i Madagasikara indray mivarotra ny azy. Ilain'ny Madagasikara io terrara io atsoatsy tsy ho ela akory rehefa afaka amin'izao fanjanahantany lava reny izao izy. Izay inoana fa ho avy tsy ho ela ary tsy maintsy ho avy izany. Koa manangy ampanajana ny vahoaka malagasy hitodika amin'ny firenena amin'izay. Arovy ataovy andro mahasopokon'olona ny tany rehetra sy ny arena rehetra manerana Madagasikara fa tediavy ny vahiny horobaina horitraina hanabeazam-boa ny any amin'ny arena sy ny fananana imbonantsika eto amin'ny firenentsika. Fandrobana firenena asan-dahalo farany izay goavana sy matanjaka no misy eto Madagasikara. Mila misaina sy mandinika ny rehetra manoloana ny fihetsiky ny mpitondra mitety faritra tatoato ho iatran ny ARFM. Tsy tongatonga ho azy ny fanaovana izany tany Atsimo sy tany Nosy-Be manoloana ireo raha mafana mitranga amin'ireo toerana ireo hoy ny fanazavana. Mampalahelo nefa fa tsy mety tonga saina ny malagasy na ireo nantenaina no heverina na ho ray aman-dreny aza mitazapotsiny. Ireo miambo manam-pahaizana sy ampy fahalalana sy fahendreny. No takalony ny hafa ny firenena. Natakalo galona sy boty ary voninahitra ny tanindrazana sy vahoaka. Fanakay zareo ny lokaloka nilaza ho an'ny tanindrazana. Ireo nateraka noho ny zaza sary pandany no navela andritra ny ain'ny reny niteraka noho no iraisana tany nitsiriana raha iombonana raha oviana vaoefo ianao ry malagasy. Betsaka amin'ny malagasy no mbola tsy tonga saina manoloana ny zavamisy very noho ny volany fitiavan-tanindrazana mbola mitady ny very isika ankehitriny ho iatran ny fanazavana. Midika inona izao fanaovana conseil des ministres mitety faritra mavaivay izao? Midika ho fitaka bevava fa patoriana mitsanga ny vahoaka mba ahafahana maka ankeriny ny tany sy ny reny toy ny ao Nosy-Be. Isan'ny famoretana ny vahoaka ankolaka amin'ny alalan'ny fiatsika mody tsara izany mba ahafahana manongotra ny fitokisany. Matoa natao tany Atsimo andrefana ny voalohany ny tokanana ny boulevard 10 km no tohizana nakany Nosy-Be dia efa fanafenana ny fahalemena sy ny efipetsy izany. Fanambaniana izany fanaovana tsinotsinona fiaverana ny malagasy manerana nosy obado. Kokohoana toy ny akoho ny vahoaka tsy pazapotsimbary. Jonoana amin'ny vola kely dia manatona mitangorona miakohoka eo atongony. Na dia efa ampahatrana atao mandraingirangy ampatandizina amin'ny kibony sy tsahina tetezin-damosina azy dia mioraka mandrobo sy mifaly ihany. Tsy misy afaka amonjy an'i Madagasikara raha tsy ny malagasy ihany. Mila vahana ny fahatorana ary tokony tsy fampiandry amin'izany ny rehetra satria efa miantra manaina ny zavamisy ho iatran ny ARFM. Antso mba hahatonga saina ny malagasy rehetra no atao izao hoy ny fanamafisana. Miapotika andromanalina ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena saika zava-dratsy no mameno sy mibahan-toerana amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy. Herisetra, tsy fandriam-pahalemana, von'olona matsiravina, fanalambaraka amin'ny tambajotra serasera, kolikoly, vidim-piainana midangana no mibahan-toerana. Olombitsisa no tsy mikolay sy ny manao pimaso amin'izao zavatra iainana izao. Tao anatin'ny fanambarana izay nataony no nanamafisa ny antenimerana ny Andriana Merina androany fa tsy izao zavamisy iainany ambany lanitra izao mihitsy no tanjona napetraka ny rajambeny ady ho an'ny fahafahany taranany. Aizao aiza isika ankehitriny lanonana sy anomasaka no ifaliana dia tsy
manontany tena hoe inona no arapaka antaona ho avy ireo zafintsika ve mba hisitraka lohasaha tondra dronono sy tantely, hisotro amin'ny loharano tsy misy faky sy poizina, koa ho kare mba tsy ny lalàna manery na ny vahoaka mitrotra no andrasana ampifo antsika, fa mila ny fiverenan'ny fahatsiarovan-tena maha-olona, maha-malagasy, maha-manakasina. Raha voaloatra ny tany, potika ny ala, voaloto na foana ny loharano, dia vitatra koa ny momba antsika. Tsy fampiororona izany, sy kabary manidina, fa fijoroana amin'ny marina sy ny rariny ary ny hitsiny. Nitambatra sy mifameno ny zavadrehetra, ary izany no amafisiny AM hoe miainga avy any ambony ny ohatra, ka rehefa mivaralela hatrany tampony dia mivilana hatrany ambany, araka ny fanoaran'ny tenin'ny tompoko Lamonja John niainga tamin'ny bokotra kanjo ho iatran'ny fanazavana. Ry ray aman-dreny, olobe sy olom-boafidy, tsy ny baiky fotsiny no andraikitrareo, fa indrindra ny fanokafana lalana isalorakasina. Saia mitrotra hoe aza ravana tsy ampiheverana ny tontolo iainana izay soa, izay notifenjanaro kokonontsika. Aza findra amin'ny tanora ilay kolotsaina mpandravarava. Aza mba mivarotra ny fanahany tany ho takalokarena vetaveta. Ry vahoaka, ry tanora, ry mpianakavy, isika rehetra dia niraitsik'ombakomba tamin'ny fanampitena matoa izao no vokatra sitrahantsika ankehitriny. Noho izany, isika ihany koa no tsy maintsy lohalarana manitsy sy manarina, ankatohy ny faindren-drazana, amboly tsy mandripaka, mampiasa tsy manararoatra, miara-miaina amin'ny tanitsika isika dia ny tany be sy ireo nosy rehetra fiandrianantsika, iray aina sy iray vatsy. Tsy ny kabary lava reny no amadika ny banky, fa ny asa atao, asa tsotra mitodika ho an'ny tena fitiavan-tanindrazana, ary asa mpaka ho an'ny taranaka faramandimy sy ho an'ny tanin-janaka, ho ihany ny AM. Raha fehezina dia tosa mitodika amin'ny famoazana ny malagasy mandrona ny zavamisy ny ankamaroan'ireo faneho-kevitra tamin'ity herinandro ity. Andrasana arak'izany ny toyiny. Ny fahatelopolo ny volana jona ho avy izao no iroso amin'ny fifampidiniana momba ny hitantanana ny nosy Epars, ny voamera malagasy sy frantsay. Any Paris no anatanterana ny dinika raha ny tapaka farany. Efa tamin'ny taona 2024 no nilazan'ny filoham-pirenena fa ho azo mialohan'ny daty ny 24 jona tamin'ny taona io ireo nosy ireo. Saingy nasehon'ny filoha frantsay fa eo ampelantanan'ny frantsay ary tanin'ila Frantsa ny nosy Epars. Mampiahiahy maro ny zavamisy ankehitriny ka mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao sy ny mpanaraka ny raharam-pirenena hoe tena miady ho an'ireo nosy ireo tokoa ve ny fitondram-panjakana malagasy sa mampandradrisa ny malagasy fotsiny ihany, indrindra fa taoriny ny fandalovan'ny filoha frantsay teto amintsika ireny. Tokony tsy hisy ady hevitra sy fananganana komisiona manokana intsony momba ity ady ho an'ny fitantanana ireo nosy ireo satria any malagasy ireo hoy ny MFM. Tsy fiaraha-mitantana ihany koa no tokony hotakiana raha tena hiady ho amin'izany ny fanjakana hoy ny fanamafisana. Aleo nijanona amin'izao ady hevitra zao aloha. Ny antony mahatonga amin'ny teny an'izay, efa any malagasy io Îles Epars io, fa tsy tokony hisy ady hevitra hoe fiaraha-mitantana zany. Aleo aloha mijanona amin'izao io. Zay no fijerevako azy. Après tsika aorinan'izao tsika mijery ny fomba andaminana azy satria manana olana tsika zany amina fitantanana eto. Tsy resaka betsaka mikasika an'izay zavatra teneniko zay fa fantatry ny vahoaka malagasy zay. Fa manjary mamofo tamandry amin'ny teny an'izay. Tsy mifanaraka amin'ny fiainam-pirenena ny zava-bita ny governemanta sy ny mpitondra ho iatrany ity mpanao politika ity. Tokony ho sahanova ny malagasy rehefa mahatsapa fa tsy mahomby ny mpitondra ho iatrany ny faneho-kevitra. Rehefa tsy mahomby kosa dia tokony soloana. Ny alo zany zay ny fijerevako azy amin'ny ankapobeny. Ary tsy tokony atahorantsika ny an'olo an'izany premier ministre zany. Satria tsy mandeha ny raharaham-panjakana
tsy be loatra ny kolikoly a tsy mandeha ny resaka politika eto amintsika ny fampianarana ny fahasalamana ny tontolo iainana ny arenan-kibony tany tsy misy mandeha am'izay lohan'ny maintsy ka zany rehetrarehetra zany zany a olana sidray ny fanjakana am'izao fotoana zao eo am'sehatry ny asa tsy misy ary tsy tokony matahorytsika manova inona moa natahorana ny manova fa misy olon-kendry mpisehatra politika eto am'ty firenena ity fa tsy adala daholo akory raha ny zava-misy ho an'ny firenena no jerevana ka anjaran'ny mpisehatra politika no mijery mandamina ny firenena ity. Sarina tsy resadresaka fotsiny sisa no betsaka eto amin'ny firenentsika ity ho iatrany teo anivon'ny MFM. Mila mitandrina isika fa raha izao zava-misy amin'ny fitantanana ny firenena eto izao dia mampametra-panontaniana ny hoe azo antoka ve fa tena ho tombotsoan'ny malagasy ary tena malagasy no ikokany soa avy amin'ireo nosy eparsa ireo ho iatrany ity mpanao politika ity. Olana goavana sedren'ny fampianarana eto Madagasikara ny tsy fifanaran'ny fandaharam-pampianarana ampiarina amin'ny asa misy eto amintsika sy ny filan'ny firenena. Any ka maro amin'ireo tanora vita fianarana sy nahazo diplôma no tsy anasa na anasa ihany fa asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana norantoviny ho ny fanehoan-kevitry ny jeneraly Desiré Ramakavelo. Maro ireo taranja terena ho fezin'ny mpianatra malagasy ary andaniana fotoana kanefa tsy misy ifandraisany amin'ny tanjona tiany ho tratrarina ny ankamaroany ho iatrany ny fanazavana. Raha vao miresaka fampianarana zany dia zao malahelo aho miteny aminareo fa ny fampianarana ito Madagasikara ny fahitako azy ny programa fampianarana tsy misy fifandraisany mihitsy amin'ny asa izay miandry zany hoe zavatra ilain'ny firenena. Tany midadasika zany hoe misetra fambolena zany anisany fiompiana sy fambolena ohatra jony sy ny salam'izany. Ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao ny findafin'ny fampianarana dia hoe matoa ampianarina ny titarantsy ity le olona dia satria ty efa misy asa fanaraka amin'iny. Ny dikan'izany tsy hoe manam-pahaizana manam-pahalalana hoe taranja 50 no ampianarina azy fa na taranja iray na roa ampy ka ahafahany mamelo tena rehefa avy eo zay ny ilana fa tsy lany andro hoe atao daholo ty taranja rehetra. Tsy rariny ary tsy ara-dalàna ihany koa ny fampidinana ho kategoria 6 ireo mpianatra nahavita telo taona tamin'ny fiofanana ho mpampianatra eny amin'ny sekolim-pirenena ambony na ny ENS Ampefloa izay tokony kategoria 8. Tokony tsy atao latsa-danja ny sehatry ny fitsaboana sy ny fampianarana eto Madagasikara ho iatrany ity mpanabe ity. Raha misy ny vola tokony ho laniana amin'ny zavatra hafa dia tokony antontona ny amin'ny fampianarana zany satria io sehatra io ny tena fototry ny fampandrosoany sy hoavin'ny taranaka raha ny fanazavana hatrany. Mpianatra mahavita fiofanana eo amin'ny N3 eo Ampefloa tokony ho kategoria 8 mahavita fianarana dia hoe raha te afaka mpianatra ianao dia ampidinina kategoria 6 zavatra tsy ara-dalàna anie ireo olona zany. Tsy ara-dalàna zany. Maninona no ampidinao fotsiny zao? Ny zavatra tokony hoe efa voalaza fa kategoria 8 izy raha amin'ny mpiasam-panjakana. Maninona izy nataonao kategoria 6? Fa zany fampianarana zany tompoko tsy latsa-danja no ny any amin'ny sehatry ny ho lasa dokotera ny mpampianatra. Raha dokotera maninona tsy atao karazana frama koa ny dokotera ahitanao azy? Isy olona hiditra eny hopitaly tsony? Tsy olona hiditra eny tsony. Ka maninona rehefa no tena hoe miantoka ny hoavin'ny firenena ny fampianarana maninona nataonao tsy ramorotra anao? Raha manana vola tsika any amin'ny lafin'ny fampianarana tompoko no alefaso ny vola fa tsy tetezana ny Madagasikara. Anaovana an'izany tsy anaovana an'zaro. Any amin'ny fampianarana manam-bola ny tsika matoa afaka manao an'ity mandeha ary mandeha aty. Misy ny vola fa le fampianarana tsy rarahina, tsy asiana lanjany, tsy asiana dikany. Nefa io no hoavin'ny firenena. Rehefa tsy nena petraka mpanabe no miteny. Mila petraka araka izany ny politika mazava momba ny fampianarana mba ho fandaharam-pampianarana ifanaraka amin'ny tena zava-misy sy ny filan'ny firenena. Eo ihany koa ny tokony hijerena ny teti-bola tokana ho fampandehanana ny lafin'ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy ny eto Antananarivo ihany no misedra ny olana ny fahatapanjiro amin'izao fa miaina izany avokoa ny ankamaroan'ireo faritra manerana ny nosy. Isan'izany ny ao Manakara,
efa ho 3 andro izao nanomboka ny alarobia teo adiny 2 isan'andro monja sisany mba mandeha ny jiro any an-toerana raha ny fitarainana. Milina iray tamin'ireo roa mpamokatra herinaratra ny asatra amin'izay sisa no mamatsy ny tanàna raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra avy any amin'ny orinasa jiramany an-toerana izay tsy nitonona anarana. Tsy nisy anefa ny fahasimbana raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Saingy noho ny disadisy amin'ny orinasa jiramany ny tompon'ilay milina no anton'izao fahatapahan-jiro ao manakara izao. Mihoatra lavitra noho ny eo anivon'ny orinasa jiramany fotony io olana io ho ihany ny fanazavana. Isan'andro eo anelanelany amin'ny 12 ratoandro izany hoe ny mitatao vovonana ka hatramin'ny 2 folakandro no mandeha ny jiro. Miverina kosa ny fahatapahan'ny jiro avy eo. Taorinan-draharo sy Tanjombato dia naneho ny atezerany ihany koa ireo mponina mpita-tafika alina manoloana andeha Lesitazy Lavariny enan'izy ireo. Sakan-dalana tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana no nanehon'ireo mponina ny tsy fahafaliany sy ny alahelony. Tsy ampita-tafika irery ihany no miaina fahatapahan-jiro amin'izao fa saika manerana na Antananarivo eny hatrany amin'ny faritra koa aza. Manimba ny asan'ireo mpiasa tena sy mpandrara madinika toy ireo mpivarotra trondro, ireo mpanavoly sy aorita sy ny maro hafa ny fahatapahana herinaratra Lavareny sy maharitra raha ny fanazavana. Ny firongatry ny tsy fandriam-pahalema nefa tsy resahana intsony ka mampandry tsy lavolon'ny mponina noho ny aizina iainan'izy ireo. Hatrany amin'ny hopitaly ny fahatapahana ka tsy maintsy mandeha mitady toerana misy jiro ireo fianakaviana manana ny marary noho izay delestazy izay. Raha tsy ahivana, ny 30 oktobra 2022 teo no nijerany zava-misy teny amin'ny tobo famokarana jiramany mpitondra ary nilaza tamin'izany fa tsy voakao raha tsy mahita vahaolana. Efa ho herintaona ty aoriana nefa tsy nisy vahaolana fa vao maika aza mihamafy ny delestazy iainan'ny malagasy isan'andro. Mankalaza ny faha-80 taona ny Joronjy ny mpanazava tamin'ity herinandro ity izay nampitondraina ny anarana hoe mpanazava daisa. Ny teo anivon'ny sampana voronkely no nanamarika izany tamin'ity androany ity izay sampana zandriny indrindra eo anivon'ny fikambanana Skoto. Zazavavy manomboka amin'ny faha-9 taonany ka hatramin'ny faha 12 taona no beazina ao amin'ny voronkely ka tsy ambaratelon'ny voronkely no loha hevitra nentina nandritra izany. Fotoana ihany koa anamafisana ny voarakitra ilay boky izay nahazo fankatoavana ho fanatsarana ny fanabeazana skotisma eto Madagasikara ho hiatrany ny fanamafisam-panazavana. Nanoratany zoky anankiray atao hoe Zanak'Drakoto Bertina na Ramdrina Mahefo ny tantara anankiray atao hoe tsy ambaratelon'ny voronkely izay fototra natao mihitsy iorena ilay fanabeaza sy fitaizana ny zazavavy malagasy dia ny fampiarana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana manampy ny namana manampy manomboka ao an-tokantrano izany eny amin'ny fiarahamonina ihany koa. Zay zany anisan'ny fototra ary izay indrindra no nafaly nafana namoaka zany izao boky izao hoe tsy ambaratelon'ny voronkely zay nahazo ny fankatoavana 80 taona lasa zay tamin'ny fikambanam-be ny skotisma zazavavy tany Londres afana mampiatra izany ho endrim-panabeazana miaraka amin'ireo sotoavina de lalàna hoe tsy fanampiana ny voronkely ary koa miaino ny mpiandraikitra sy ny lehibe. Isan'ny fikambanana ahafahana manamafy ny ady amin'ny herisetra izay mianjady eto amin'ny firenentsika ankehitriny ny fikambanana tahaka itony. Ny lalàna sy ny fanekena raha teo no fototra ifahara ny fanabeazana ho an'ny skotisma ary isan'izany ny sampana voronkely. Misy antony maro ny mahatonga ny herisetra hoy ny fanazavana. Izay indrindra moa ny antony mampisy ny herisetra aloha dia tena le hoe tsy fampiny fanabeazana sy ny fahalalana sy ny fitaizana eo amin'ny fiarahamonina izay manomboka ao an-tokantrano izany. Ka raha ny ao an-tokantrano ao no voabe sy voataiza manomboka amin'ny ray aman-dreny ny amin'ny hoe fikoloana ny fitiavana voalohany dia inoko fa lamina ny fiarahamonina any amin'ny fanabeazana any an-tsekoly satria ny fikambanana mpanazava skotisma dia fikambanana mifameno amin'ny any an-tsekoly. Tsy havita ininina izy raha tsy miara-miasa amin'ny fitondrana amin'ny fanabeazana ministera izany. Koa ny arovana moa ny manana an'izay fandaharam-panabeazana amin'ny fiadiana amin'ny herisetra izay ny fikambanana fa manomboka aloha izy dia manaja ny tenany ary miaro ny hafa ihany koa manaja izay
zay haja ny hafa izay mahasarobidy ny aina na amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy manomboka izany amin'ny teny mahery dia efa herisetra teny mety hoe mandratra ny hafa dia efa herisetra fa indrindra moa ny fikasia tanana ny fanaovana barofy amin'ny endriny maro samihafa dia efa endrika herisetra ka ireny dia efa beazina aty amin'ny ankizy any amin'ny tokantrano. Etsika maro moa no nentina namariana ity fankalazana ity. Nisy ny tranoevana nehoana ny fanabeazana skotisma sy ny asa tanana izay talentan'ireo beazina. Nisy ihany koa ny fanapahana sy fizarana mofomamy ho an'ireo mpikambana rehetra nandritra ity fotoana androany ity. Miaratsy ny toedrarao Gaza, voasakana ny fidiran'ireo fanampiana amin'ny maha-olona, indrindra ny fanampiana ra-tsakafo. Miatrika tsy fampitsakafo maharitra ireo mponina rahetsy sy rotapitrisa ao Gaza, miaraka amin'ireo olona 10 mihetsy ao anatin'ny fahasahiranana mafy satria mosarina sy tsy ampy sakafo ary miatrika aretina sy fahafatesana. Iray amin'ireo firenena miatrika krizy ra-tsakafo ratsy indrindra tany ao Gaza ankehitriny, araka ny famakafakana momba ny fiarovana ra-tsakafo farany izay navoaka ny Integrated Food Security Fast Classification na ny IPC, fiara-miasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Tsy mila fanambarana krizy ra-tsakafo ao Gaza vao mahita izany, marary sy ho fatin'ny mosary ny mponina. Na izany aza, ny sakafo sy ny fanafody dia azo alaina minitra vitsy monja anampitan'ny sistany hoy ny tale general'ny OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Maneho kosa nefa ny taitra fa raha tsy misy ny fampidirana aingana ny sakafo sy ny kojakoja ilaina dia ratsy hatrany ny toedrarà ary hiatrika ny fahafatesana rehefa miditra ao anatin'ny mosary tanteraka ny olona. Na dia mbola tsy nambara tamin'ny fomba ofisialy aza fa mosary ny ao Gaza dia efa maty ny anoanana ny olona. Mijaly noho ny tsy fahampitsakafo ny 3/4 ny mponina ao an-toerana izay voasikazo ao anatin'ny amehana na loza miatra ireo ambaratonga roa ambany indrindra amin'ny rafitra fanasokajiana ara-tsakafo. Hatramin'ny nanamboan'ny sakana maha-olona tamin'ny 2 Martsa 2020 dia zaza 7/50 no namoy noho ny tsy fanjarian-tsakafo araka ny angom-baovao. Azo heverina ao ambany ihany anefa io taremarika io ary heverina fa hitombo bebe kokoa izany. Raha mitony toedrarà dia ina iantraika amin'ireo zaza latsaky ny 5 taona misa 27 alina ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika atao anatin'ny 1.5 volana ho avy araka ny tatitry ny Integrated Classification Framework. Mita tao loza ho an'ny mponina Gaza izay mifamono noho ny tsy fahampitsakafo sy ny aretina mety hiteraka fahafatesana indrindra amin'ny ankizy anefa izany aretina izany. Mampalemy ny vatana, manasarotra ny fahasitranana amin'ny ratra ary mampiana ny fanoherana ny aretina mahazatra toy ny areti-pivalanana, pneumonia na ny kitrotro. Tsy azo hidirana ny fikarakarana ara-pahasalamana, mena ny fandrakofana vaksiny, sy mba tanteraka ny fahazondrano madio sy ny fidiovana ary ny fiarovana ny zaza. Ao anatin'izany toe-zavatra izany, mitombo ny loza teraky ny aretina mafy sy ny fahafatesana indrindra amin'ireo ankizy tsy ampy sakafo izay tsy maintsy sabony aingana anavotana ny ainy. Atahorana voan'ny tsy fanjarian-tsakafo koa ny vehivavy bevoka sy ny mampinono. Raha tsy mitsahatra ny toedrarà dia efa reny misa 7 alina no ela fitsaboana amin'ny tsy fahampitsakafo atao anatin'ny 2.5 volana. Rehefa tsy mahazo sakafo sahaza azy ny reny dia miady mafy amin'ny famokarana ronono mahavelo izy ireo ka mampidi-doza ny fahasalaman'ny zaza zany.